toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Anadio izay tsy azy ao amin'ny Jerosalemanao ny tompo. Manala izay tsy azy amin'ny fombany aloha Andriamanitra eo amin'ny Jerosalemanao. Ako voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: noho ny avian'ny andro andravanan'ny Filistina rehetra sy andrianina izay sisa rehetra amin'ny mpamonjy an'i Tiro sy Sidona, fahoravan'i Jehovah ny Filistina dia ny sisa avy amin'ny nosy Kaftora. Avy eo vao omeny anjaka eo ny olony. Ako voasoratra amin'ny Zefania 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: arotan'ny sisa amin'ny taranaka Joda izany, ka any no iandrasany ondry. Ny tranon'ny Askelona no andriny amin'ny ariva, fa Jehovah Andriamaniny no hamangy azy ka hampody azy avy amin'ny fahababony. Ary ao no hotahiny sy anariny. Ako voasoratra ao amin'ny Jeremia 4:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, hoy Jehovah, fa momba anao aho, fa na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nandroahako anao, ianao tsy mba ho levoniko, nefa kosa mba hanahiko araka ny atonony ihany ianao, fa tsy dia avelako fotsiny. Fikio ary ny maha olon'i Kristy ianao. Vavaka isika. Ray eo, manaiky olonao sy ho tefenao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.